ahoana marina mila olona matotra hitondra azy Madagasikara. Tsy miova fomba fanao politika Rajoelina Andry dia politika ny filalaovana saim-bahoaka izay efa fanao hatramin'ny taona 2024. Ny malagasy rahateo nahita ireo fampanantenana namirapiratra dia nanadino ilay fampanantenana pokaty sy ny laingana fafiny tamin'ny taona 2024 ireny. Efa hatramin'ny taona 2024 no efa nahalalana an Rajoelina sy ny ekipany tamin'ny fampanantenana rononan-tavy tahaka ny vary 500 ariary ny kilao sy ny menaka 520 ariary. Fa aisika izao ny vidim-piainana sy ny fahantrana mialalina kanefa ny mpitondra mbola be afera sy kolikoly. Ny velirano maro no tsy tanteraka ary nefa nisy namoaka iny fa zara raha 1,450 isanjato tamin'ny nolazaina no vita. Mbola mahavita manangam-pahavalo misambotra sy managadra olona ihany ny fitondrany. Raha ihany Rajoelina sy ny olona no iarana tahaka izao, azo antoka fa efa nitarika olona anodana fitondrany sy ny lanja vatapaty teny Analakely indray. Manomboka ny todinina tao anefa ankehitriny izy ireo. Efa betsaka ny tovoka tanteraka ny vahoaka, betsaka no tonga saina, fa fampandriana drisa no natao azy tamin'ireny fampielezan-kevitra ireny. Tsy diso hevitra ireny olona ireny, fa marina ary voaporofo tanteraka ny zavatra iainany sy ny fahadisom-panantenany amin'izao fitondrany izao ankehitriny. Efa manomboka amin'ny lalao saim-bahoaka fa mbola ho lany amin'ny 100 tena amin'ny 50 ary misy olony fitondrana aza samy teny fa 80 isanjato mihitsy io fahalan'io ankehitriny. Tsy mahagaga izany satria izay sisa no azo ilalaovana sy iandrebirebena saim-bahoaka ankehitriny. Rano tsy misy, jiro tsy misy, fandriam-pahalemana tsy misy, ary am-pirenena baranainy sy tantely hafa-drakotra tanteraka. Ny fandoavana vatsim-pianarana sy ny karaman'ireo mpiasam-panjakana tsy voafehy. Ity anefa no vava nataony an Rajoelina io tamin'ny voalohan'ny volana Aogositra 2024 raha nahita ny vidim-bary ho 500 ariary tamin'izany hoe manontany hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto. Misy ve fanjakana eto Madagasikara? Fa inona ary misy eto? Misy eto dia zao ny délestage, ny kidnapping, ny zavatra misy eto dia mifalafosa amin'ny fiainana koa, ny tsy fananana asa, ny fadrobana, ny kolikoly, ny fanararaota-pahefana, ny tsindry azo lena. Sa tsy marina zany? Zany ny zavatra misy eto. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha tamin'izany ary mbola nahazo vary iray kapoka ny 500 ariary nolazaina fa tany tsy misy fanjakana i Madagasikara, dia raha amin'izao vary mananika ny 10 ariary ny iray kapoka izao mba ahoana? Ry zareo no tsy mahay mitantana dia ny mpivarotra madinika eny an-tsena no anaovana be midina isaky ny mihetsika. Fa mba ahoana ny fanaraha-maso amin'ireo mpanafatra entana sy ny mpandraraha vahiny misehatra amin'izany eto amintsika? Dia averina eto indray ity teny nolazainy sy nambabony anao ity ry vahoaka malagasy tamin'ny fampielezan-kevitra hoe dia ny hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia tsy anisan'ny firenena fara-mahantra intsony Madagasikara, fa anisan'ny firenena mandroso aty Afrika sy aty amin'ny Océan Indianina. Ny fiankinan-doha amin'ireo mpamatsy vola traditionnel, raha mbola ireo no anteheratsika, raha mbola mifanampiana avy any amin'ireo firenena ireo no antenatsika ampandrosoana ny Madagasikara, dia za milaza anareo fa na afaka na amin'ny 2030 na amin'ny 2050 na amin'ny 2060 tsy androso mihitsy i Madagasikara. Mazava izany ny taona 2024 tsy androso i Madagasikara na amin'ny taona 2024 aza raha mbola miantehitra amin'ireo mpamatsy vola mahazatra ireo. Aty amin'ny taona 2024 nanasa tena ho any amin'ny FMI sy ny Banky Mondialy hitady famatsim-bola anaovana ny PM ampandrosoana ny firenena. Anga ilaina indray ireo mpamatsy vola mahazatra. Tsy mahagaga raha ohatr'izao no iafaran'ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka malagasy satria
olona mandainga sy mpanao kobakambava ary tsy matotra toy izany no mitondra ny Madagasikara ankehitriny. Dia tsy menatra akory mangataka fionana sy mitady fanampiana mandadilady amin'ireo lazaina fa mpamatsy vola mahazatra ireo. Kanefa tsy izany mihitsy no vava natao sy hiteny natao tamin'ny fampelezan-kevitra. Na ilay tetikasa nolazaina toy ny IEM sy ny velorano aza, io reharen'izy ireo io fa mandritra ny fionany amin'ny FMI na ny Fonds Monétaire International io no ikarohana famatsim-bola amin'ny fanatanterahana izany. Angatsy efa vonona indray ny vola anaovana ny IEM sy ny hoe efa vita etude daholo ny anay ny tetikasa izay ho atao eto e. Mahamenatra raha olona mitondra firenena no toy izany, ary tsapa tanteraka fa olona tsy matotra no mitondra any Madagasikara ara-politika, eny fa amin'ny lafiny rehetra. Tsy kilalao akory ny fitantanana firenena, ka atao kilalaon-jaza toy izany ity firenena ity. Misy, dia aveo tsy misy indray. Fihetsika izay mampiseho fa tsy matotra ny mitondra ilay firenena. Tsy misy zavatra ho atenena intsony na ho avy ary amin'ny famatsim-bola mahakasika ny hoe IEM na ny PEM izay tian'ny eo anivon'ny gouvernement ho tanterahana. Hita ihany koa sy tsapa fa mifanohitra ny teny izay nambaran'ny filoham-pirenena mahakasika an'izany famatsim-bola ny tetikasa izay tiany ho tanterahana izany, satria tany am-piandohana fony izy mbola kandida ho filoham-pirenena dia efa nanambara fa efa vonona avokoa ny famatsim-bola amin'ireo tetikasa, indrindra ny IEM izany. Ka noho izany zany dia tsy mbola nisy programa na iray aza ny ainga tamina IEM fa mbola miandritsika izany hoe heveriny ho famatsim-bola angatahana ny ivelan'izany. Midika izany fa tsy matotra ny fitantanana ny lalam-pirenena ary tsy azo antenaina ny fandrosoan'i Madagasikara nandritra n'ity fitantanan'ny filoha Rajoelina ity. Mazava izany, efatra taona latsaka kely izao, tsy miova fomba fanao mihitsy ilay mpitondra, fa fampiasonana sy lainga foana no fomba hitantanana ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Raha izao zava-misy izao angamba no mbola itoy ao anatin'ny 5 taona manaraka, araka ny fikasan'izy ireo mbola anohy ny fametsifetsena ny vahoaka ao anatin'ny mandat iray indray, dia hoaiza no hiafarany ity firenena ity? Firenena efa mba nisy fiarenany kely aza no noraisiny, toy izao no niafarany. Maika ve fa hoe izao fiainam-pirenena anatiny sy anivelany izao io? Mila olona mananatra-kefy i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy anarana azy. Tsy olona vao hianatra hitondra sy hitantana, fa olona efa nahitambokatra teo amin'ny fiainam-pirenena sy tany ivelany, teo amin'ny sehatra maro ihany koa anefa. Efa tsy politika ho an'ny fiainan'ny vahoaka malagasy intsony mantsy no ataon'ireo mpanao politika toy ny fitondrana ankehitriny io, fa fitondrana natao ho famelomana ny samy mpiray tsokombakomba na ilay antsoin'izy ireo hoe mpiara-mitolona. Izay no ilazana hoe azagaga ry mpivarotra eny Anosy sy ny hafa rehetra, raha ianareo ihany no anaovan'ny ministry ny varotra sy ny fanjefana be midina isaky ny mihetsika. Fa na amidy maty antoka ary io, tsy rarahiny, fa ireo antsoina hoe karana sy ny mpandraraham-piray petsapetsa aminy, afaka mamatra izay varotany sy ny vidiny akanareo izany ambongadiny. Vao androany angamo ny olom-pirenena no nilaza fa tokony fantoka amin'ny tena laharam-pameana ny mpitondra. Tsy misy antenaina intsony amin'ny fitondrana io, afa ny lazainy vava, afa no ataony tanany. Dia samy miandry ny tatitra ho ataony avy any Washington io indray izany ny vahoaka izao. Ny amakafaka sy ny mandalo ny ilaza hoe efa mahazatra ny fahenoana ilay filazana aboby toy izany ny amin'ny fanjakana. 3 taona mahery ny tondrany ary tsy hita izay nataony teo. Ny pisolelaka indray ilaza fa anomboka indray hoy ny zao. Ny fanatika indray ilaza hoe merci président, anka na efa arivo ariary ary ny raika-poka amin'ny vary, kanefa ny asa tsy misy, ny karama tsy miakatra, dia mbola hoe merci président ihany. Ilay mpitondra afaka mitsoaka sy miala eto an-toerana raha sanatrika misy ny fahavoazana, fa ny malagasy mba ho aiza? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?